siram coral.
amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ho aminareo anerihavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tafahoana eto isika eto amin'ity toerana ity noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny, natratra ny fahafolo taonany nazon'ny mpitandrina matianina ny tafo FPMA Toulouse. Zava-dehibe loatra zany eo masontsika fahagagana nataon'Andriamanitra, misy diatanana mazava izay ikasihan'Andriamanitra sy ny taonan'Andriamanitra ny fiangonana. Rariny loatra isika tonga manome voninahitra azy miaraka eto amin'ity toerana ity. Ary dia nataonareo mifanojo koa zany amin'ny alahady tondranam-bavaka ny mpitandrina izay naharitra tamin'izany 10 taona zany amin'ny mampitandrina mahatianina azy, koa dia tonga eto koa isika hideran'Andriamanitra hisaotra azy noho ny amin'ny mpanompony izy menakavy. Moa zany raha miteny hoe alahady mpitandrina dia alahady ny mpitandrina menakavy mivady izay zanany miombona miasa fanompona arak'izay ny antsoin'ny tompo azy. Dia anome voninahitra ny tompo isika ankalaza azy ny tenin'Andriamanitra raha teo izay mifanandrify amin'ny perikopantsika, dia milaza izany fitondran'Andriamanitra sy manamarika izao fotoana lehibe izao, ary indrindra koa alahady voalohany amin'ny advento, fiomanan'ny fiangonana, alahady efatra voalohany mialohan'ny krismasy zany. Nomen'Andriamanitra fahefana ny milo, ary ambarany soratra masina eto hoe mandra-piavo ny tompo dia samy nanolorany ny rarahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasainy niambina tsara. Hideran'Andriamanitra isika riavana, salamo 520 no ventesintsika arak'izay voalahatra eo, toizantsika zany amin'ny hira 701. Jehova mahatsiaro ka mitahy antsika, hotahiny izay matahotra ny Jehova na ny kely na ny lehibe. Jehova ny ampitombo anareo, dia anareo mba misanakareo. Hitahy anareo ane Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Haleloia. Na
isaoranay ianao eny isaoranay ianao Andriamanitro fa kaiky ny anaranao mitory ny fahagagana ataonao ny olona tafavoreto izay mpianakavy ny finoana eto Tolozy no ny fitahinao ary manambatra ny feonay ho fiderananao tario amin'ny fitaumanao mahazaka izahay anio mba hifantoka aminao ka tsy handalo foana aminay an'izao andro pasoavana izao mitari lalana anay fanay masonao ahatakarana ny teninao mba hitombony ny finoanay an Jesosy Kristy ka hatonga anay hiasa amin'ny zotom-po sy fifaliana eo ampiandrasana ny fiaviany voninahitra ho anao Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Aoka azo toerana ny fiangonana. Fotoan-dehibe eto amin'ny fiangonana moa izao ka rariny loatra ny hery totsika hoe velona miasa eto amin'ny fiangonana raha manana anjara amin'ity alahady ity ho ahy santatra izany ny sekoly tenin'Andriamanitra amin'ny hiran'izy ireo. Tous les enfants de la STA, s'il vous plaît, si vous pouvez venir devant, on va chanter. Fale lo
Je vous vois très nombreux, les enfants, les jeunes. Est-ce que vous suivez le culte en français aussi? Oui, on a une traduction. Oui? Oui. Levez les mains pour ceux qui arrivent à suivre avec la traduction simultanée, s'il vous plaît. Et les autres? Il n'y a pas, on n'a pas encore les logistiques pour ça, donc on va essayer en sorte que tout le monde puisse participer pendant le culte. J'aimerais votre indulgence pour que nos enfants, nos jeunes puissent participer pendant le culte. Il y a certes la traduction simultanée, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, on va faire un peu de gymnastique malgache français. On est des malgaches en France. Donc l'essentiel, c'est que le message de Jésus-Christ soit transmis en chacun de nous pour qu'on ait toujours la vie en lui et la foi édifiée pendant qu'on est ensemble. Sinon, vous pouvez aussi voir ici à la projection les traductions, non, chaque déroulement du culte, n'est-ce pas? Vavaka fifonana sy fiekenkelika, prière de repentance. Dia anatona ny tompo isika riavana amin'ny fanekena fampanota. Vavaka mangina isika. Tompo, tsy tonga hiantsony marina ianao fa ny mpanota hibebaka. Reto izay samy nanonona mangina tao am-ponay. Ny fahalemenay no ny asan'ny fanainao masina, mandresy lahatra anay mba hibebaka marina tokoa. Tsy tia ny hafa tahaka ny tenanay izahay, be ny olona fadiran'ovana sy mijaly kanefa dia nirimbelona izahay teo anatrehan'izy ireny. Ny hiditra anaty hevitra mafana ny fiangonana sy ny rafitra ao anatiny izahay, ka nanadiny ireo miady amin'ny atsika mivelany, izay miandrandra ihany koa ny anjara masoandrony. Vonjeo izay Tompo, fa tsy mahavonjy tena, noho izany indrindra no iarahanay mivavaka aminao hoe, irainay be famindrampo, talava aminao izahay. Mamelany elokay, Diovy izay ho afa-pamitana. Ravaozy ny fanahinay mba vonoka nompo anao. Fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen.
cet amour de Dieu qui s'est manifesté en nous à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par cet amour de Dieu, comme l'amour d'un père par rapport à son fils qui lui a désobéi, alors le fils, quand il voit cet amour de son papa, au lieu de fuir en face de son papa, il voit que papa, il sourit. Papa, il n'est pas en colère. Au contraire, il me cherche. Alors, on n'hésite pas à s'approcher de papa. Il en est de même pour la prière de repentance. Lorsqu'on voit que Dieu ne garde pas rancune, il est amour, alors nous nous approchons de lui et nous demandons pardon pour tout ce qui nous a séparés de lui, pour toutes nos fautes. Et après, il y a ce qu'on appelle le papa qui prend son fils dans ses bras, la réconciliation, ce qu'on appelle aussi proclamation du pardon des péchés. Et donc, je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole de grâce. Tsangano sikariavana, andray ny teny famelan-keloka izay omeny ny tompo atsika. Hoy ny tompo mahalala eo masoko ianao, be voninahitra sady tia. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao tokoa, nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Koa voavelany elokareo no ny finoana ny anarana masina. Amen. Izao ny sitrapon'Andriamanitra ary tia ny velomantsika. Ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany, ny anao ny marina sy ny ho tia famondram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetrete. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Amen. Aoka azo toerana ny fiangonana dia manasa ny sampana vehivavy kristianina sy ny lehilahy kristianina hihira manohy izay sitrapon'Andriamanitra iantsika teo izay.
Fotoana izay andraisana ny tenin'Andriamanitra isika riavana akanomana ny fomam-panahintsika amin'izany ho aminareo any ny tompo sao dia hitsangana ny tompona anjara amin'ny vavaka sy ny vaky-tena misoratra masina. Vavaka sika riavana. Andriamanitra io raha amin'ny fahazavana ianao. Avy aminao no niseho ilay tena mazava dia Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ho fahazavana izao tontolo izao. Misaotra anao zahay fa omenao anay ny fanahinao masina mba hampiorina anay amin'ny fahalalana fa zanakao zahay efa nambara taminay fa malala ao masinao izahay ary mamoky anay ny alalan'ny teninao Andriamanitra ianao izay voasoratra amin'ny soratra masina. Ankehitriny Tompo ao mangataka aminao zahay manamasina anay ny alalan'ny teninao mba handrosoanay mandrakariva amin'ny fitiavana anao sy ny fanomponanao anjarinay ho olon-dehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe amin'ny fahafenoan'i Kristy. Dia mitariana ianao mba narahanay ny marina amin'ny fitiavana ka hitombonay amin'ny zavatra rehetra ho any izay loha dia Kristy Jesosy zanakao lohan'ny fiangonana. Amin'ny anarany mahavonjy no nandratanay aminao izao vavaka izao. Amen. Hovakina amintsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia. Isaia mpaminany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahafito. Isaia telo ambin'ny folo enina ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo fito. Amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa ianao no rainay fa Abrahama tsy mahalala anay ary Israely tsy mahafantatra anay. Jehovah ianao no rainay ary mpanavitra anay no anaranao hatrizay. Jehovah nahoana no nampiala anay tamin'ny lalanao ianao ka nampanisy anay sady namafy ny fonay tsy hatahotra anao. Miverena no ny amin'ny mpanomponao dia ny firenena lovanao. Vetivety foana no nananany olonao masina ny tany. Ny fahavalinay dia nanitsaka ny fitoeranao masina. Efa tonga ohatr'izay no tapahinao hatrizay zahay sady tsy mba natsona tamin'ny anaranao akory. Enganeka ohatriarinao ny lanitra enganeka ohatriarinao ny lanitra mba hidinanao ka iororo eo anoloananao ny tendrombohitra. Dia tahaka ny fandevon'ny afo ny tapaka-kazo maina sy ny fampangotraky ny afo ny rano mba hampahafantatra ny fahavalinao ny anaranao ka hangofotra eo anoloanao ny jetrisa. Raha nanao zava-mahatahotra izay tsy nantenainay ianao
dia nidina ka niorooro teo anoloana ny tendrombohitra. Fa atrisay dia tsy mbola ren'ny olona na noinony na hitany masona izay Andriamanitra miasa ho an'ny miandry azy afa-tsy anao. Mitsena izay mifaly anao ny marina ianao dia izay mahatsiaro anao amin'ny lalanao. Indro ianao dia tezitra ary hita fa meloka izahay. Hatramin'ny ela dia izany ny toetray ka dia ho vonjena va. Fa samby efa tahaka ny olona maloto izay rehetra ary tahaka ny lamba miosindra ny fahamarinanay rehetra. Malazo tahaka ny ravina izay rehetra ary ny elokay mipoaka anay tahaka ny rivotra. Tsy misy miantso ny anaranao na mifo hifikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevina anay noho ny elokay. Fa ankehitriny Jehovah rainay ianao izay dia tany manga ary ianao no mpanefy anay ary asan'ny tananao izay rehetra. Mbola hotoizantsika ry havana ny famakiana ny soratra masina araka izay hita ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Korintianina voalohany toko voalohany manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo amin'ny Kristy Jesosy dia nampanananarena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra na amin'ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny orenan'ny filazana any Kristy teo aminareo ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Kristy Jesosy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananao firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Atomboka amin'ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Filazantsara misorata Marka fahatelo amby folo atomboka amin'ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny farany amin'ny anaran'ny Tompo. Mitandrema, miambena ka mivavaha fa tsy fantatra reo izay iavian'ny fotoana. Izany dia tahaky ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony ka samy notolora ny raharahany avy ary ny mpiandry varavarana dia nasainy miambina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatra reo izay andro iavian'ny tompontrano na ho hariva na ho mamantonalina na ho maneno koa na ho maraina. Fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory.
ary zay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Eo am-pitsanganana ihany sikariavana no hiaraka iombona amin'ny fanekem-pinoana kristiana. Saotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara hampilovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Sady nafaka antsika tamin'ny fahefana maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalana. Izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny herintsika. Izy endrika Andriamanitra tsy hita, la mahatonta alohan'izao zavatra rehetra izao. Fatao aminy naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny ambony tany, ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haretany zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia lamatonta amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Amen. Aoka azo toerany sikariavana mialohan'ny andrenisantsika ny toriteny dia isampana fifoazana indray no anentanantsika amin'ny iran'izy ireo. Mandroso aty anoloana nareo sa ny toerana ihany? Ay, mandroso areo.
filazantsara araka ny marika izay mivakitsika teo ry havana no andraisana sy hanovozana ny tenin'Andriamanitra ho fampahirizana ny fiainam-panahintsika ho fampahirizana ny fiangonana indrindra amin'izao alahady mpitandrina ary fotoan-dehibe ihany koa an'ny fiangonana maharitra 10 taona amin'izany azona mpitandrina matianina izany ary dia mijery ny amin'ny 10 taona manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra ary efa ao anatin'izany ianareo. Eto amin'ity texte ny marika ity ry havana dia miverina intelo ny teny hoe miambena, veiller. Rehefa miteny hoe veiller dia miaro tory zay. Samy manana ny fieretan-toriny avy tsika rehetra. Inona no heretantsika tory amin'izao fiainana izao? Fa izay no averina intelo eto amin'ity texte ity, miambena. Raha loatra izany teny izany raha fanojo amin'ny fiainan'ny fiangonana satria araka ny teny tany am-piandohana dia manomboka ny atao hoe advento ny liturgia ny fiangonana. Ny advento moa zany araka ny fantatsika dia alahady 4 mialohan'ny krismasy. Fomba ihany zany, fandaminan'ny fiangonana ihany zany. Fa ny tena hevi-dehibe dia izao, miandry ny fiavian'ny tompo isika. Tsisy mahafantatra araka ny fanazavana nentin'ny tompo teo. Fa dia izao ny anjara asantsika, tsy hoe amin'ny firy moa zany, amin'ny daty inona, dao tsika vonona dao ny atao ny soratra masina. Inona sy inavy ny ambaran'ny apokalipsy, lany andro, lany fotoana. Andrendray raha mety reraky ny ampandehanana satria heverina fa mikajy olombelona ny ahafantarana hoe amin'izao ny tompo ny tonga. Fa ny baiko ny tompo kosa ary ampino hoe mitandrema. Faites attention. Ny attention dia anairana ny fosin'ny saina ihany koa, satria ny fosin'ny saina dia revo ny zavatry ny tany, mamikitra amin'ity tany ity, dia sariana ny fosin'ny saina arak'ilay didy lehibe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Zany hoe ilay maha-olombelona feno ilay noharian'Andriamanitra araka ny fahatsarana rehetra, tian'Andriamanitra hifantoka amin'izany hoe ny fiainam-panahy izay naharian'Andriamanitra azy izay anana fiainana ao amin'Andriamanitra. Ka izay no anairan'ny tompo hatrany hatrany ry havana hoe mitandrema, miambena, mivavaha. Amin'ity alahady voalohany amin'ny advento ity zany a, fiambenana tohinina no takin'ny tompo amin'ny fiangonana. Fiambenana tohinina dia voalaza eto amin'ny ity texte ny marika ity, izay ny mazava-dehibe no mamaky ny tenin'Andriamanitra, satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanambarana na ny révélation momba ny tsy ambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra. Be dia be ny texte samy hafa nosoratan'ny olona na ny boky mahafinaritra
fanazavana ny apokalipsy sy ny sisa fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no ireharehantsika amin'izao fa 500 taona ny réformation zao, hoe nandray ny tenin'Andriamanitra isika, fahasoavana lehibe zany, ny ady mafy ireo olona tany aloha mba hahafahan'ny olona mandray ny soratra masina, aiza ho aiza ny toerany soratra masina amin'izao andro iainantsika izao. Satria ny soratra masina amin'izao fotoana izao dia haingony salon. Ary isaorana ny teknôlôjia fa satria ny olona variana amin'ny telefona dia mba misy ihany tafiditra ny telefona. Ny zava-dehibe dia izao miorina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona ary mandray ny fampianarana ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy manampy zavatra hafa. Satria lasa tsy tenin'Andriamanitra intsony izy fa tahaka n'ireny zavatra mitapoka ireny. Ka ny hoe inona ny zavatra mitapoka nareo zao ohatra, dia lasa tsy intsony le tsirony original na le tsirony amaha izy azy lasa mitapoka dia lasa finoana koa, lasa finoana mitapoka. Dia rehefa tonga ny fizahan-toetra na ny zavatra mahazo eo amin'ny fiainana dia lasa indraindray mamikitra any amin'ny zavatra hafa fa tsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary isaorana ny izay rehetra nandray anjara nira teo, mbola ho avy koa ny sasany, fa mampafantatra antsika sy mampatsiaro antsika ny ranonaina tsara loatra, ao no iveloman'ny mino, ivelomantsika, andraisantsika ny teny, mampiorina antsika amin'ny finoana anarahana n'Andriamanitra marina tokoa. Eto ary araka ny lazaina teo misy fiambenana izay sarian'ny tompo antsika, hoy izy hoe tahaka ny olona andeha hivahiny. Io zany Andriamanitra tsy fantatra izay ahatongavany Jesosy Kristy izay niakatra any an-danitra ary miandry ny fiverenany isika. Dia izao rehefa nandeha izy dia nandao ary nanome fahefana ny mpanompony. Isika zany izay nandray fahefana avy aminy ka samy notolorany ny raharahany avy, samy nahazo ny andraikitra sy ny toeram-panompona tandrify azy avy. Ary ny mpiandry varavarana dia nasainy ny ambina tsara. Zavatra anankitelo miariary tsara, omeny tompo toromarika mba hahafahantsika miambina. Izay ry havana no jerentsika ao anatin'izao toriteny izao. Ny voalohany, rehefa miteny sy mandresika hoe nomena fahefana, inona ny ao an-tsaintsika voalohany? Tahaka ny Eva izay noharian'Andriamanitra tahaka ny endriny, ka niazo eo afovoan'ny sa sy niazo rehetra manodidina ny sa, izy amin'ireo manome fahefana ho tonga tahaka an'Andriamanitra, izay ny nahamaika. Misy mantsy miteny hoe raha zany teo amin'ny toeran'ny Eva tsy nihinana. Mora miteny an'izany fa samy mijery, samy mandiny teny. Efa misy hoe fanomezana fahefana, inona no mahamaika voalohany indrindra? Fahefana izay amin'ny pouvoir. Dia adino ninona? Ilay hoe nomena. Permettez-moi de partager en français, puisque nos enfants aussi qui sont intéressés. Bientôt, c'est Noël, n'est-ce pas?
Et donc, c'est pour ça qu'il y a le dimanche de l'Avent, les 4 dimanches qui précèdent Noël. Donc, lorsque Noël s'approche dans notre société, dans notre communauté, qu'est-ce qui vient à l'esprit en premier? C'est le Père Noël. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des cadeaux, n'est-ce pas les enfants? Et on ne sait pas encore, hein, il ne faut pas s'attendre à des cadeaux, parce qu'on va apprendre qu'est-ce qui est important. Et donc, lorsque le Père Noël arrive et vient vers nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce n'est pas la barbe du Père Noël, bien sûr, ni la tenue du Père Noël, ni sa stature, ni ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Qu'est-ce qu'il porte? Les cadeaux. Et donc, on oublie que les cadeaux viennent du Père Noël. Pourquoi on dit ça? C'est parce que des fois, on est attaché aux choses matérielles. On est attaché à ce qui frappe les yeux. Et on oublie les dons. Sandrindra riavana no mazava-dehibe ny fiambenana eto a, ilay Andriamanitra manome fanomezana. Iza moa isika no omena fahefana firifiry amin'ny olona eto amin'ny tany sy ny firenena, na any amin'ny firenentsika mahazo fahefana. Adino avy aiza ny fahefana? Mivavaka ho an'ny mpitondra, ny mpitondra tsy maintsy mahatsiaro hoe avy aiza ny fahefana ananany? Nomen'Andriamanitra. Ary zay no mahazava-dehibe ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra. Satria io fahefana io ain'Andriamanitra ny manaisotra an'io. Ary efa nataon'Andriamanitra zany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, teo amin'ny tantaran'ny firenena, indrindra ny zanak'Israely tao amin'ny testamenta taloha. Rehefa mivadika amin'Andriamanitra, manadino ny fanomezana avy amin'Andriamanitra, dia soron'Andriamanitra ny fanahana. Zany hoe ilay fahefana nomena taminy. Zava-dehibe amin'izao alahady mpitandrina izao ry havana ny mahatsiaro an'izany, satria alahady mpitandrina any mirakitra daholo ny eritreretin'ny olona, lasa ny pastera daholo mirakitra. Tena malahelo onge zay ry havana rehefa maheno an'izany. Adino hoe fanomezan'Andriamanitra nge ty pastera ty. Zava-dehibe eo amin'ny fiangonana nge ny fisinjan'ny pastera zany. Ary fotoana tena fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Folo taona nanana mpitandrina maty alina. Ny ao Grenoble zao mbola vao enina, mbola miandry 4 zany vao folo taona ohatranareo. Zany hoe mbola misy fanampy zany le 4 raha ho tratra na tsy ho tratra. Ny nareo zany vita, mbola ho avy indray ny manaraka. Ary zany ny mazava-dehibe ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina, fa ilaina ny misaotra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra no ianareo fiangonana ao Korinto, izay nanao ny asa lehibe ary manohy hatrany, manao zany ezaka zany, ampandrosoana ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra, nanome Andriamanitra, aza adonona fa Andriamanitra no momba antsika. Raha tsy Jehova no manao trano dia miasa foana no manao azy. Raha tsy Jehova no miambina
reraka foantsika amin'ny fiambenana ka zay zany ry havana tsara raisitsika amin'izao fiambenana izao dia ny fahatsiarovana ny fanomezan'Andriamanitra. Tatsika tao amin'ny bokin'ny Isaia ihany koa ny atao hoe izahay dia tahaka ny tanimanga. Ny tanimanga ohatrany hoe ny potier zany a izay mamolavola n'ilay inona ny argile tanimanga mba ahafahany manao ilay endrika tiany. Ka isika ao anatin'izay hoe fanomezan'Andriamanitra izay manaiko ho tefen'Andriamanitra izay dia kolokolony tokoa hahatanteraka izay sitrapony dia atonga antsika araka ny endrik'Andriamanitra. Les enfants, ou les jeunes bien sûr, je me souviens, il y a ce geste, comment vous appelez Dab. Oui. Il y a aussi le dab chrétien. Le dab chrétien, c'est pas que j'ai inventé, hein, c'est tout simplement ce geste où notre bras droit ou gauche, selon ce qu'on est gaucher ou droitier, l'autre monté vers le ciel et l'autre horizontal, l'autre vertical, l'autre horizontal. Que signifient ces gestes? Ce geste vertical, c'est le signe de la foi. Dieu nous fait grâce, et donc si on ne saisit pas cette grâce ne nous toucherait jamais. Donc, c'est le signe de la foi. Et c'est ce qui exprime aussi qu'on a reçu gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. On a reçu gratuitement, et la suite, bras tendus vers les autres. Je donne gratuitement. Donc à chaque fois que vous faites votre dab, n'oubliez pas, j'ai reçu gratuitement, et donc je donne gratuitement. Si c'est juste comme ça, alors le don de Dieu, la grâce de Dieu, reste seulement en nous. Et cette grâce ne s'appelle pas grâce, mais grâce égoïste. Ça reste juste en nous, en un petit cœur, et ça n'aide personne. Ce n'est pas la mission de la grâce. La grâce est faite justement pour les autres. Nous, on est un instrument, comme l'argile dans la main de Dieu, que Dieu façonne pour que ça soit un instrument efficace pour transmettre la grâce de Dieu. Tahaka izany koa ny raha mitsotra fotsiny tanana ilany fa tsy mifandray amin'Andriamanitra, inona mitranga? Manao asa soa, manao fanompoana, mandray andraikitra, milofo amin'ny asa samihafa. Avy eo tahaka ny Marta. Inona natao Marta? Leo azy zany, za foana miasa atao amin'ity fiangonana ity, sasany tsy manao ninina mihitsy. Nareraka fa ahoana ihany ary ty, manompy ihany fa tsy mahita fifaliana. Fa matoa mandroso tsara ny asa fanompoana, tsy mijanona amin'ny aktivisme, dia satria mandray ny finoana, mandray ny fahasoavan'Andriamanitra, ary mahatonga ny équilibre na droitier ianao na gaucher. Zany ny finoana kristiana. Nahazo maimaimpona isika dia mizara maimaimpona. Miditra amin'ny faharoa isika ry havana. Ny faharoa dia izao, araka ny fanazavan'ny tompo eto, rehefa nanome fahefana izy dia mizara andraikitra, fizarana andraikitra. Izay rehetra vita batisa dia antsoina hoe membre, tsy membre arak'ilay rafitra sy fitsipika antsika akory,
ohatrany hoe singa anankiray ao amin'ny tenany Kristy. Ny loha dia Kristy, fa ny vatana kosa dia fiangonana tenany Kristy. Ary ny fanahy masina araka ny Korintiana 1:12 sy ny Romanina 2:12 milaza ny amin'ny fiangonana sika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny tompo, dia omeny tompo andraikitra, mizara andraikitra Andriamanitra, azon'Andriamanitra natao ngeriavana araka ny fanoharana no hoe ianao mena fahefana dia izao baiko arak'izay tianao fotsiny ireo olona ireo, fa mialohan'ny andehanany dia efa misy ny fandaminana omena andraikitra ny tsirairay avy. Ao ny amintsika zany zao dia misy ny mpitandrina, misy ny dekona, misy ny mpiandry, misy ny mpampianatra sekoly alady, misy ny tompona andraikitra any amin'ny sampana, misy ny loolona. Ary ianao mba ahoana tsy ao anatin'izay? Mpandray ny fanasan'ny tompo, vita batisa, inona ny andraikitra ao? Ny aloha pastera dia rehefa manome rakitra isan-kalady dia efa mba ampy izay a. Fa ilain'ny tompo ny fahatanoranao, ilain'ny tompo ny fahasalamanao. Betsaka ngeriavana ny mba tia hanompo an'Andriamanitra fa voatazony ny fandriana any amin'ny hopitaly, ambavahoana ny fahafatesana, fa isika salama tsara. Ohatran'ilay olona nivangina izay tany amin'ny hopitaly tany Madagasikara, moa tsy niteniny iny, fa izy ny tonga dia na tsy azo saina teo dia hoe za pastera rehefa miala ato rehefa sitrana soma tsara tena nompo ny fiangonana mihitsy, sy any raha anao anahy mety daholo. Sitrana soma tsara izy, tsy nanitsaka an'izany atao hoe varavara-piangonana. Tadidiko tsara satria imbetsaka izy miteny an'izany, ary na dia indray mandeha azy, afa-tsy hoe le fety-piangonana misy fiaraha-misakafo, izay no nahitako anazy indray mandeha. Fa isika rehetra ry havana dia nomen'Andriamanitra andraikitra avokoa, ary io andraikitra io azo adinoina fanomezam-pahasoavana. Isika io misy arena, manan-karena isika io, malala eo masoko ianao, be voninahitra sady tiako. Sa minky mba mijery ny tena inona avy ny arenantsika ankoatran'izay niteneniko teo, fa manan-karena. Za tsy miteny le compte any amin'ny banky, indray ny banky any mahita an'iny tsy Andriamanitra, fa jerevo ny arenantsika rehetra, mitsikitsiky, ny fahasotoana, fahaizana mifandray amin'ny hafa. Izay ny tompony amintsika FPMA zao malagasy aty andafy, ary ireharehantsika manoloana n'ireo fiangonana malagasy sasany tamin'iny fankalazana ny fadimanjato taona ny réformation iny protestante en fait, hoe isika dia anisan'ny fiangonana malagasy, église issue de l'immigration la plus intégrée en France, mahay mifandray, tsy hoe filana te hifandray fotsiny, fa tena hoe miasa. Inona ny mahafiangonana anao aty andafy? Fa tsy hoe dia dia fiangonana malagasy dia inona ny mahafinaritra antsika malagasy dia andao henan-kisoa sy ravitoto sisa. Fa ny maha-malagasy mba te ahita koa ny aty ampitan-dranomasina hoe inona ny fianarana azo raisiny amin'reto fiangonany reto, satria mitavany rahalahy maharanitra mitavany rahalahy. Ka manan-karena isika araka ny lazaiko teo. Malaza zao ny atao hoe ino ty izy teo, paradis fiscaux na ny paradis inona sy ny aby reto anarany reto, be dia be.
zany hoe ny arena atao aizy miala amin'ny fisika fa ao amin'ny fiangonana azadinoana koa fa misy arena tsy tafiditra ao amin'ny fiangonana ary zany tsy maintsy eritreretantsika ao anatin'izao fiambenana zao. Misy fanomezam-pahasoavana, misy olona mana-talenta, manana andraikitra, tsy mety mampiasa zany ao amin'ny fiangonana, mitovy tsisy hafa. Antsoina hoe paradis de la cupidité, satria tazoniny ho azy any ny talentany. Misaotra amin'ny tompo isika ariavana fa fotoam-piambenana tokoa izao fotoana iainantsika izao ary mampahery zany. Fahatelo tena antsoina hoe fandrosoany ny fiangonana, satria hoy izy hoe nomena fahefana ny mpanompony samy notolorana ny raharahany avy ary ny mpiandry varavarana dia nasainy ny ambina tsara. Azo fahefana nompo fanomezana ho isika ny zava-dehibe mialohan'ny andraikitra izay zaraina dia samy nandray ny asany avy, tsisy nanavy talenta. Dia izao mba hampatonga ny asa, mba hatonga ny fiambenana mandra-piavin'ny tompo ho tanteraka tsara dia mila sécurité. Zay le atao hoe mpiambina. Ary jerevy tsara fa tsy mpiambina fotsiny amin'izao fa ozy izy hoe mpiambina tsara. Zany hoe misy miambokambina fotsiny na miambina ihany fa dia tiny mba karamako mamita an'ity dia mahazo fivelomana amin'ny faran'ny volana, fa miambina tsara. Ary io Andriamanitra ihany no mahita an'io, fa isika kosa amin'isika dia mahita hoe rehefa miaraka amin'ny volana mpitandrina sy ny décolle na mpitandrina sy ny comite na ny assemblée générale dia mba mahita hoe zao mba misy zavatra tsara paster, zao mba misy zavatra tsara ry fiangonana. Ary zany ao anatiny atao hoe fiambenana tsara. Fa ny fiambenana izay zava-dehibe indrindra ary anairana ny fiangonana dia ny tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra no manorina ny fiangonana. Ny fiangonana tsy association ka hoe ny mampety ny fiangonana dia voahaja tsara ny lalàna frantsay 1901 sy 1905. Ilaina daholo zany, tsisy mandahan zany. Fa ny mahafiangonana anao, inona ny mahafiangonana? Izay ny atao hoe fiambenana tsara. Miorina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ve ny asa ataoko, ny toro-teniko ve ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ny asa fanompoako ve miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, ny ataon'ny fiangonana ve miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, ny FPMA ve ao amin'ny tenin'Andriamanitra sa amin'ny zavatra hafa. Manaitra antsika ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ary zany mbola ireharehana foana amin'izany hoe fa 500 taona ny réformation, satria fantatritsika ny fitondrana ny fiangonana tany amin'ny lalan-diso, hoe vidina ny famonjena mba hazona ny lanitra zany ahafahana amin'ny afy fandiovana ny purgatoire dia arakaraky ny andoavanao. Zany no azonao famonjena. Tsy maintsy miambina tsara. Mila lotera maromaro ny fiangonana. Raha tsy hoe isika rehetra mihitsy azy no lotera amin'izao taonjato misy antsika izao. Miorina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ve ny fiangonana. Ary zany mazava-dehibe ny ananana mpitandrina eo atoerana, fa tsy mpitandrina mandalo tahaka anay, toko hoe tahaka anay, satria sambany azo vomba nandalo teto Toulouse ary fifaliana lehibe ho azy any. Aro ny fikasantsika hoe mba handray anjara ny tenako, fa dia
tamin'ity ny fotoana sitrapon'Andriamanitra na tanteran'izany. Ny mandalo dia mety mahafantatra, mety hoe birao fohy be, mahafantatra ny zava-misy ao amin'ny FPMA, mahafantatra ny fiainan'ny fiangonana amin'ny ankapobeny, fa ny amin'ny antsipiriany ry havana dia ny eo atoerana. Zany kely mahatonga ny mpitandrina nareo mieritreritra hoe cahier de charge, dia io ny pastery 35 heures na ka tsy fantatro, fa azonareo anontaniana amin'ny vadiny hoe mbo mahita tory tsara ve io pastery io? Zany hoe 24 heures sur 24 zany io pastery io mieritreritra ny fiainan'ny fiangonana, ny kristianina ho aminy any zay raha ihany, any zay raha matoy ihany, any zay le zanako ary, any zay le fa avy midona Paolina, any zay le indrindra fa ao anatin'ny olana ao amin'ny fiangonana, ary zay ny ilana mpitandrina. Rehefa tsy misy olana intsony, inona moa ny ilana mpitandrina? Fa ao anatin'ny olana no hitaizanan'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra. Fandraindray izay mpitandrina mety kakangamba zareo, mety za zany pastera fa mety ianao le tsy mahitory andro mitodika avy mitody, tsy mety mahita tory fa mivadibadika ozy izy le fiteny zay. Any anaty bus any misy olona mifanatrika aminazy zao dia ohatrany hoe tsy hitany satria tsy ao mihitsy izy, any izy. Ahoana indray le tory teny amin'ady, ahoana indray le fampandraisana, ahoana indray le famangina, ahoana indray, ahoana indray, ahoana indray. Zay le hoe ento ambavaka io mpitandrina eo aminareo io. Satria izy eo atoerana eo no mahafantatra misy kokoa ny tsirairay avy amin'ny famangina zay atao na amin'ny fifandraisan'ny mpivavaka aminy. Zany ny tombono atsika manana mpitandrina matianina. Mpitandrina tsy lazaiko aminareo ny fiangonana fa mpivavaka tao aminy no nijoro vavolombelona amin'ny hoe fananana mpitandrina matianina. Hatramin'izay zay ozy izy dia mpitandrina mandalo foana, fa zao zay nanana mpitandrina matianina ary hitanay ny tombony amin'izany. Za dia vaky saina teto, ahoana reto zanako reto, tsy vitako ny mitaiza azy, indrindra amin'ity fahalalahany tanora, miaraka amin'izay tiany manao zay ataony, dia menatra ao amin'ny maray aman-dreny any, inona ny tokony atao, manenjika ny eritreritro, manameloka ny fisainako, inona no ataoko. Ary dia nanatona ny pastery izy. Ny mpitandrina mandalo tsy nanakinany amin'izany satria mandalo dia mety tsy fantatra dino any, fa le eo toerana eo mavita adiny telo miresaka dia tsapany amin'izay. Zany atao hoe tombo manana pastery, mampahery azy manoloana ny adi-tsaina zay nanameloka azy, mampahery azy amin'izay mety adi-panahy sy fizaham-toetra lalovany. Koa raha roa ry havana fanomezan'Andriamanitra ny mpitandrina. Saorantsika an'Andriamanitra zany, nefa dia ento ambavaka sy atony izy, satria izay ny antom-pisiny eto hiasa ho an'ny fiangonana. Miantahanta ihany koa ny FPMA raha miteny teo hoe birao fohy be, dia mahafantatra tsara ny amin'ny atao hoe rehefa misy mpikambana tsy manao ny asany na tsy afaka manao ny asany dia mikatso ny fiainam-piangonana. Fantatritsika zao fa ao anatin'ny fandalovana ny fitsaboana azy ny filoha sinodaly, ary miara-mivavaka amin'izany ny FPM manontolo, dia fantatritsika fa rehefa tsy afaka manao ny asany izy zany fa voatazony any amin'ny hôpitaly dia betsaka ny zavatra manjary miandry na mety misy ilana azy manokana. Fa dia aza miasa aloha be amin'izany aloha nareo fa izay mandamina an'izany ao amin'ny birao fohy be ao,
fa ny tia natongavana dia izao manan-karena ny FPMA manana ny pasteur zaza nareo dia pasteur Teddy vita ny daholo ny any asa mbola hoe solona koa ngamba ny ambony tavela eto raha olona ray ihany ny anao an'ity asa rehetrarehetra ity fa manana ny départementany manokana ny pasteur ary raha tsy manao amin'izay asa amin'izay izy tsy mahavita tsaka ny sy andavany amin'izay izy tsy omeny fiangonana tsodrano izy tsy entiny fiangonana ambavaka izy tia ny FPMA manontolo no mikatso hitanareo ohatry ny tantara natao teo momba ny fiangonana tena iray rehefa tsy miasa ny singa ray amin'ny vatana dia lazaina hoe tsy miasa ny rano na tsy miasa ny foi na aloha tonga dia ahitsy hoe ny fo ina mitranka vatana ray manontolo no maniny mitaraina vatana ray manontolo no mitohana tsy bouchon vatanareo tsara ny vatatena rehefa mitohana mandraingirangy mety mbola tsy mitohana angambonareo ka tsy mahafantatra an'izany marary avana fiangonana miambina tsara mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ananana ny talenta rehetra mba tsy verenana amin'ilay paradis de cupidité lazaina teo ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra riavana noho ny amin'izao fahatsiarovana ny tanan'Andriamanitra nomba ny fiangonana teto Tolozy nandritry izay 10 taona nahazoana ny mpitandrina izay ka dia isaorantsika miaraka amin'izay koa ny mpitandrina mivady sy ny zanana iny moa dia teneniny zany raha miteny hoe pasteur dia dimanche du pasteur ohatr'izany zao ny any Grenoble dia tonga dia ao anatin'izany famille pastorale izy dimy mianaka satria ireo efatra akoatranareo manana ny anjara asany avy ireo ao amin'ny fiangonana mamelona ny fiangonana mahatonga ny atao hoe dynamisme ao amin'ny fiangonana zava-dehibe aza dinoana ihany koa ny fianakaviana fa rehefa salama tsara ny fianakavian'ny mpitandrina dia ina ny toyany botrabotra tsara paster eo an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra riavana amintsika rehetra ny fahasoavana amen.
fa miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komitiny FPMA Toulouse. Fa miaraba manokana ireo vahiny izay mandalo eto amin'ny tafo. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika anio, vaovao avy amin'ny nasionaly, taratasy avy amin'ny Braofoy be. Jehovah vao Andriamanitry ny famonjenay, andro aman'alina ny tarainako eo anatrehanao. Aoka ny fivavako ho tonga eo anatrehanao, atongilano ny fitarainako ny sofinao. Araka ny fahafantantsika dia eny amin'ny toeram-pitsaboana nanomboka tamin'ny 7 Novambra teo ny iray aman-dreny ombonantsika ny filohan'ny FPMA Pasteur Jean Ravaltera. Misaotran'Andriamanitra nefa noho ny fitantanany ny mpanompony fa dia mandroso tsara ny fitsaboana azy ary mitoy miandalana ny fikarakarana atao aminy izao. Mainoy ny rojombavaka isika. Vaovao eto amin'ny tafo. Famangina manjo ampatsahivina isika fa ny famangina ny fianakaviana Rasolo Rakotoarso Honoré sy ny fianakaviana Ranefson Kati izay samy namono ny vadiny avy dia ho tanterahina amin'ny alahady herin'ny anio 10 Desambra. Vaovao avy amin'ny SLK mikasika ny hetsika SL Cœur takariva mpirahalaina. Aoka isika rehetra samy mitady izay mahafaly ny namantsika amin'izay ahasoa sy hampandroso azy. Ny sampana SLK dia manasa antsika rehetra anatrika ny fampisehoana azay ataony ny asabotsy 19 Desambra izao amin'ny 10 ora tolakandro any amin'ny salle des fêtes de Crisol. Izany dia irana amin'ny artista Akony Fahiny, Colombe ary Joseph Daf. Ny fandraisana anjara dia 15 € any olon-dehibe ary 5 € any ankizy 9 ka hatramin'ny 12 taona. Tsy mandoa ny ankizy latsaky ny 1 taona. Raha te hamandrika toerana na te hahazo ny andinindiny rehetra momba izany dia afaka manantona ireo mpikambana rehetra ao amin'ny SLK isika na koa mitsidika ny site internet FPMA Toulouse sy ny Facebook ny FPMA Toulouse. Marina fa ny vola azo rehetra amin'izany dia alotsaka manontolo amin'ny fanohanana ny fikarakarana ny Cœur Uni. Vaovao avy amin'ny feony mazava. Même si les montagnes s'éloignaient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Gloire au Dieu miséricordieux, c'est par ce cri de ralliement que la chorale Feun Mazava vous invite à son concert annuel de Noël. Il aura lieu le samedi 23 décembre à 20 h au Vieux Temple. Il n'y a pas de frais de participation. Soyez bénis. Vaovao mikasika ny étude biblique. Amkafalina no ampandrenesana antsika fa miverina indray ny étude biblique manomboka amin'ny talata 10 Desambra izao amin'ny 7 ora sasany ao amin'ny Braom-piangonana. Ny loha hevitra hodiniana dia mikasika ny bokin'ny Genesis. Fanamariana manokana tompoko mikasika ny alahady mitandrina anio, ny rakitra voalohany sy ny arina volomparasety zany no atolotsika ho an'ny mpitandrina anio. Rakitra faharoa manaraka azy eo. Toy izao ny diarintsika. Ny fanimpom-pivavahana ny alahady 7 Desambra dia ao amin'ny Vieux Temple ary amin'ny 10 ora sasany maraina. Ny fankalazan'ny Noely sekoly ny tenin'Andriamanitra dia ataony alahady 4 Desambra amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Vieux Temple. Ary ny fanimpom-pivavahana lehibe fankalazana Noely 17 dia atao any amin'ny Église du Christ Roi amin'ny 3 ora tolakandro. Amin'io ihany koa no anaovantsika rakom-pisaorana koa dia efa miomana ampalay amin'izany isika. Araka ny fandaminana dia isika rehetra miaraka anadio an'ity trano ity rehefa vita ny fanimpom-pivavahana sy ny lanonana. Dia mampiomana ny sampana STA sy ny STK amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana amin'ny alahady herin'ny anio. Saotra antsika nahatra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra reriany ny voninahitra. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra, fanaontsika ny miaraba ireo vahiny izay sendra mandalo na voatonga eto Toulouse ary manatrika izao fanimpom-pivavahana izao. Ka mangataka antsika izay izao voatonga manatrika ny fanimpom-pivavahana miaraka amin'ny FPMA Toulouse mba hitsangana na vesitsika na viaiza ary na hitoetritsika na andalo fotsiny. Dia faly miaraba anareo zahay sy mandray anareo eto amin'ity fiangonana FPMA Toulouse ity.
ranomarina moa dia fiangonana zanak'Andriamanitra ny fiangonana noho izany dia misy toerana ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra kanefa dia te hisaotra anareo manokana zay tsy ny hafahafa tonga miaraka aminay mame voninahitra an'Andriamanitra miara-manandratra vavaka ary mihaino ny teny ary androany manokana moa zany dia fotoana zay ankalazan'ny fiangonana koa ny 10 taona nananany mpitandrina matianina dia mitsodrano anareo zahay k'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fitahiana rehetra atanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto ary anampina anareo hitahy anareo ary indrindra hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra mba ahatonga anareo feno fisaorana ary ahatonga ny fiangonana manontolo koa hiara-misaotra sy hideran'Andriamanitra no ny asany ao aminareo dia tsarovy fa naoviana anareo ny mandalo eto amin'ity tanàna ity na mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FP Matolozy dia mirary solina tompoko dia misaotra dia manararaotra ihany mampitsangana manokana ny pasteur Jean Teddy avy any Grenoble mangataka anareo 5 mianaka mba hitsangana amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo no iarabanay anareo isaoranay anareo koa ny tsy ny salasalanareo tsy ny hafahafanareo raha vao nifampiresaka tsika dia zao ny teninao atao zay mety tsy mora akory ho an'ny fiangonana ny mamela ny mpitandrina andeha any amin'ny fiangonana hafa na toerakafa eo amin'ny fandaminana eo fanetsiketsehana ny fiangonana kanefa dia amafisina trano fa ny mpitandrina rehetra eto amin'ny FPMA dia mpitandrina ny FPMA fa apetraky ny FPMA any amin'ny fiangonana tsiraray izy ireny hitaizany fiangonana noho izany dia mamitahiraka koa sy manatanteraka ireo anjara andraikitra hiantsona azy anahakavy nahakavanana ny mpitandrina misaotra pasteur misaotra anareo mianakavy zavatra mahalana no ahitana hoe ny mpitandrina mianakavy no tonga nefa dia fanomezanareo lanja lehibe ty fotoana ity zany misaotra indrindra anareo koa ary tokony fantatra fa izany ny tena fomba ny fiangonana raha ny tena marina araka nylazainy teo mitoriteny teo moa zany fa isika dia mizatra tsikelikely tany am-boalohany dia paster arery aloha izy ihany no ilainay ka zay matetika ny fiteny nefa misaotra anao pasteur nanazava tsara ny fanahy ny fanompoany fitandremana ary mandraindray dia izy mivady ihany fa n'izy mianakavy dia mahalana kanefa nareo zao ny vavolombelona voalohany ary ataoko fa mamono varavarana ho amin'ny fijery ny fiangonana sy ny fandraisan'ny fiangonana ny asan'ny mpitandrina izany dia makasitraka tompoko ary mapita amin'ny tafiboky Grenoble ny fankasitrahanay koa satria raha ny tena marina dia tsy ho afaky nareo raha ny tena marina kanefa dia nampandefitra ny tafo ary dia misaotra manatitra sy mapita ny fisaorana sy fankasitrahanay any amin'ny filoha any amin'ny brosiny komite ny tafo Grenoble izany misaotra indrindra tompoko dia manantena fa mbola eo amin'ny fotoana hafa satria izy moa zany ao anatin'ny Brofbe fa interface ny sekolelady iraisana koa zany hoe sekolelady nasionaly ary dia ny mpampianatra sekolelady dia fa zatra azy ary mbola mety hizatra azy bebe kokoa azy fa isika kosa zao ny eo aminy dia misaotra indrindra afaka nafantatra anareo na hita endrika anareo ary mbola hiaraka aminareo moa rehefa aminareo moa izay rehefa aveo tsy maintsy ody izy mianakavy androany ihany satria mianatra ny ankizy raha mpitso ka dia misaotra sady ary indrindra makasitraka ny fahatongavanareo ny alatananareo neige be mihitsy tsy nanakanareo ny neige tonga tianareo aloha ny atsika andreny aty fa dia imbona antsika koa moa zany dia misaotra indrindra tompoko ary makasitraka aminaraka fiangonana manontolo azo mipetraka farany dia fanaontsika isaky ny alahady voalohany amin'ny volana ny miarahaba manokana ireo zokiolona ireo zay mihoatra ny 70 taona veritsika ho ray aman-dreny eto amin'ny vony fiangonana ka natratra
ny vanim-potoana nitsingeranany taona naterahany zany tamin'ny iny volana lasiny, zany hoe ny volana novambra. Misy mirahavavy izy ireo angatahana mba hitsangana, Ramatoa Botina Laurence ary Ramatoa Siono Miriam. Tsy eo zany Madame Miriam, ka dia miarahaba anareo zay ary miara-mifaly aminareo sy ny fianakaviana satria nahatratra izany ianareo zay zokinay, ray aman-dreninay, ary dia amin'izany indrindra ny ombona ny fiangonana manontolo amin'izao fifalianareo nahatratra ny tsingerin-taona izao, satria ny fiangonana moa dia fianakaviam-be iray ihany. Ny tenin'Andriamanitra entinay ampahirezana anareo dia ao amin'ny Isaia 1:7. Hoy ny Tompo, na dia mandra-pahantitra reo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho no mitrotro, izaho no mitondra sy anafaka. Rehefa tonga tokoa ny fotoana ny fahanterana dia indraindray tsika dia mitsinjo efa hatrany ny farany sahady, ary indraindray dia izay ny rehefa antitra fa mitompotsika lay efa mitondratsika hatrany am-boaka, mitondratsika hatrany amin'ny fahazazana, ny fahatanorana, ary azo lazaina koa ny fahalebiazana, dia milaza hoe tsy miova hoe fa le fahasoavana tany amin'ny fahazazana ihany, tany amin'ny fahatanorana ihany, ary ilay fijery le maso mitsinjony zanany tamin'izany nitondrana, ary zany nampahirezana anareo ka tsy hanondro hoe zao sisa, fa kosa hijery hoe ny isanandro dia entin'Andriamanitra anavaozany ho anay, anavaozany ho ahy ny fitahiny mahasoa, ny fiarovany azo antoka, ary indrindra ny fivimbinany isanandro. Ary hoentinay mitsodrano anareo dia indramina ny Salamo 5:20. Jehova mery ny olony, Jehova hitahy ny olony amin'ny fiadanana. Matetika rehefa hoe irin'ny olona ny hoe ela velona anan'andro maro, fa manana tombony isika. Fa ny andro maro men'ny Tompo dia hanomezany ny hery ho an'ny olony, ary indrindra hitahiny azy ao amin'ny fiadanana. Mamy ny andro maro rehefa tahaka izany, mamy ny taona maro rehefa tahaka izany, ary dia izany ny rinay ho anareo. Miara-mivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo noho ny amin'reto ray aman-dreny reto indray, zay mandray fahasoavana manokana, nampitomboinao ny taona ivelomany eto amin'ity tany fandalovany ity, ary mahatratra ny tsingerin-taona nahaterahana. Reto zay Tompo, zanany, zandriny, mitondra azy ireo ao aminao, mba ho tanterahanao amin'izy ireo ny asa tsara rehetra, ary ny fitahim-panahy avy any ambony, ahatonga azy hitombo hery, na dia eo aza ny fahanterana, ary indrindra andray ny fitahinao, sy ahatonga azy ireo hitoeran'ny fiadananao isanandro amin'ny fotoana zay mbola omenao azy. Dia misaotra satria mahay manao mihoatra lavitra noho izay angatana amin'izany mivavaka zany ianao, ka dia anao ny voninahitra, anao ny dera, anao ny laza, anao ny fiandrianana, anao Tompo ny fisaorana sy ny fankasitrahana. Aoka ho azy ireo kosa ary ho an'ny fianakaviany, ho an'ny ankonany, ho an'izay rehetra akaiky ny fony, ny fitahina mahatritrika avy aminao, le ray be fitiavana, le ray mandrakizay, le ray tsy miova, le ray mahatoky, amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy. Amen. Tadiditsika very havana ny hevitry le nahazo maimaim-pona, manome maimaim-pona tonga amin'ny fotoana ny rakitra isika izao,
misy didy tena tsara zay nomeny tompo mba mifankatiava zava-dehibe ao anatin'izao fotoam-pankalazana ataontsika izao a ny fanehoana ny fitiavana dia sady iraitsika zany no velomantsika. Love.
aoka iara-mitsangana isika riavana hanolotra ny fanahy. Toerana ny fiangonana aretroa ny fotoana manokana isika arak'izany fiarabana ny mpitandrina. Dia mbola faly mirabantsika rehetra iavana amin'ny anaran'ny Tompo. Tonga amin'ny fotoana manokana antsika izay rabantsika ny mpitandrina Elisée Andrimianitra Menakavy amin'ny mahalahady ny mpitandrina ety andro ity, ary koa iarabanan'ny fiangonana fa nahatratra ny 70 taona nidirana tamin'ny mpitandrina Matianina. Ka toy izao ny fizotra ny fandraisana fitenenana. Voalohany dia mangataka ny pasteur Teddy Rameritsao ny solitenan'ny Baofoibe. Manarak'izay ny solitenan'ny faritany Antsimandrefana Herera Montsou. Manarak'izay fantatsika fa ny V3 manana ny vomera mitrandraka ny mpitandrina Matianina no anisany ny asa mafy tamin'ny nazon'ny tafitolozy nyroso tamin'izao fanana mpitandrina Matianina izao, ka andray fitenenana amin'izany koa ny filo amperinasa tamin'izany nanombohana izany fotoana izany. Dia manaraka faranana amin'ny tenin'ny filohan'ny tafo ny fiarabana. Sotra to. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nidirana tamin'izany mpitandrina Matianina izany, fanamby lehibe izany, ary fantatritsika tsara fa betsaka ny fiangonana izay mbola salasala amin'izany hoe anana mpitandrina Matianina izany. Tombony ananana mpitandrina Matianina izay no ampahafantarana ny fiangonana. Ny fiangonana sy ny mpitandrina dia tahaka ny mpivady. Dia moa dia matetika hita amin'ny anaran'ny tenako manokana no lazako ity hoe ny alahady mpitandrina no température na thermomètre azafady ahafantarana hoe mbola mafana tsara ve le fitiavana sa tsy. Izany hoe rehefa isaina mirakitra zany tena tiany le fiangonana marina ve le pasteur zany, atiana ianao pasteur dia toy izy mahereza, fa ny alahady mpitandrina indray mandeha ao anatin'ny taona tokony atao isan-kalahady dia fomba anankiray anehoana izany fitiavana sy fanohanana ny asa mpitandrina izany. Ary rentsika tao anatin'ny toriteny teo ny mahafiangonana ny fiangonana rehefa velomin'ny tenin'Andriamanitra, mitombo amin'ny finoana ny vahoakan'Andriamanitra, mandroso amin'ny asa tsara ary dia vavolombelona eo amin'ny tany izay misy azy, jiro fahazavana zao tontolo zao fanasan'ny tany. Koa dia miaraba anareo fiangonana maharetatra amin'ny farany toezo ny asa soa rehetra izay nataonareo amin'izao ananana mpitandrina Matianina izao, ahafahan'ny fiangonana sasany ihany koa manaraka anareo hoe ay naneo fianarana tsara sy hita ny mahasoa an'izany mpitandrina Matianina izany amin'ny fiangonana, ka dia anara-dia anareo zay. Miaraba ihany koa any pasteur Elisée Andrimianitra, ny vady sy ny zanany, miaraba anareo amin'izao alahady mpitandrina izao, ary miaraba ny fianakaviana manontolo araka ny lazaiko teo mety hoe vazivazy nefa tena marina matoa misy takolako zay fa tsy kokakoka dia ao ny fanohana anareo, tsy azo amaivana zany riavana, tena zava-dehibe amin'ny maha-olombelona ny resahana an'izany. Misy côté humain izay tsy maintsy
jereny ny fiangonana fa tsy ara-panahy tena iambavaka ianao paster misy côté humain ary zay ny mazava-dehibe ny alahady mpitandrina tahaka zao olombelona izy io dia zava-dehibe ny fanohananareo fianakaviana ihany koa indrindra ianao raha matoa eo akaikiny eo zava-dehibe zany fampijery kely nareo roa aloha dia misaotra indrindra ny amin'ny fanomezanareo an'ny pastera ahafahany ihany koa manao ny asany satria tsy ny fiangonana ihany indraindray no tsy mamela amin'ny pastera fa indraindray koa ny fianakaviana zay nitondrako an'izy menakavy teo ndao mbo miaraka satria tran'izay dia tsy mandeha mihitsy ny fianakaviana fa dia zao mbo mahita hoe ahoana moa ty dady ty rehefa mandeha manao mission reny irahana irahana tsy zao izy zao mahita tsara hoe ay moa zao zany le fanohanana ary ilaitsika izy mamita an'izany hoe adiny 5 any amin'ny teo tomobile mahita an'izany hoe mba mihirahira iny mbo mampitsikitsiky tsy mampatory azy any ampandehanany zava-dehibe daholo zany fa dia tsy lava resaka riavana fa dia misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitahiny tsy takatry ny saina ary izany fitahiny zany eny mbola ho aminareo mandrakariva koa azakivy miorena tsara mandrosola andalina kokoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ary dia ho an'Andriamanitra rerian'ny voninahitra. Amen. Dia mbola faly miarahaba antsika indray amin'ny anaran'ny Tompo amin'izao maraina izao miarahaba manokana ny solitena Amborofobe Jean de Dieu Mahery-Jaune mpanolotsaina Amborofobe miarahaba koa ireo solitena avy ato amin'ny faritany tsy fantatro misy firintsika atao tonga amin'izao fankalazana ny 70 taona ny nanorenana ny mpitandrina matianina teto amin'ny Tafo Toulouse dia miarahaba indrindra ny FPMA Toulouse nahatratra izao andro izao ijoro eto ny tenako solitenan'ny Brown ny faritany Atsimandrefana anefa ny tsy zariry ihany satria fiara-manompo izy ity dia mbo mangataka mba miaraka mijoro amiko ety na mijoro eny an-toerana zay rehetra mpikambana ao amin'ny komity ny faritany Atsimandrefana zay ato anatin'ny fiangonana ankehitriny ny komity zany hoe zany ny Tafo Toulouse moa zany dia misy ny filoha misy ny tambola sekola diraisana raha tsy diso antokopira iraisana raha tsy diso dia toy izao todika aminao paster Élisée Andremiandra Menakavy toy izao no taratasina lefa ny filohan'ny faritany Tahina Ramily Arson miarabanareo amin'ny anaran'ny Tompo saotra betsaka amin'ny fanasana ary mialatsiny indrindra izy fa dia izahay ireo no misolitena ny faritany Atsimandrefana mitondra ny mpitandrina Menakavy sy ny Tafo Toulouse ambavaka mba hitombo hatrany ny vokatra noho ny fiara-miasa efa natombokareo 10 taona lasa izay dia afitabe mandrakariva eo amin'ny asan'ny Tompo ho voninahitry ny anarany mirary soko ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eto Toulouse. Manaraka izany pastera dia misy mari-pakasitrahana kely avy amin'ny faritany Atsimandrefana atolotra anao tsy natao atao anaty valopaty fa angamba dia atolotra anao ilay izy fa angamba ny hoe samihafa ny alahady amin'ny sy ny eto amin'ny faritany eto amin'ny Toulouse sy ny avy amin'ny faritany dia atolotra anao ilay izy pastera kely dia kely fa dia ny fitiavana lehibe avy amin'ny faritany no manolorana izany tompoko. Vitany amin'ny faritany Atsimandrefana dia mijoro eto indray ny tenako ary misolitena zany araka ny nambaran'ny filoha Perinasa nandritry ny mandahako zany tamin'ny 2007
no napetraka zany a ny mpitandrina matianina teto a Toulouse zany hoe tamin'ny taona 2007 koa tsy izaho rery ihany koa no niasa tamin'izany fotoana zany ary tsy fantatro raha fa ao amin'ny solaitra angambany a misy pejy iray tokana izay natao zany a ahafahana mamaritra zany ny zavatra nisy teto amin'ny fiangonantsika ary natonga amin'ny fiangonantsika mpitandrina matianina koa mangataka zany a ireo filoha rehetra ny fanesy nanomboka tamin'ny taona tsy haiko na 7 sy 1978 mangataka ny filoha rehetra hiakatra miaraka amiko ety ary mangataka koa ireo mpiara-miasa rehetra miaraka tamin'ireo filoha ireo hitsangany eny toerana satria hoy zao hoe fiara-manompo ny asa fanompoana teto Toulouse fa tsy any olona irery dia mangataka ireo filoha tompokoa André Mizaka Dominique izay tsy eto fa fantatritsika dadantsiovy a dia manaraka Arlazar André Mahifasoa Germain André Mololona Solo Rabaromanana Laliva Ravelson Benjamin Razanatrakoto izany adiniko tompoka Rakoto Malala Rasoanaivo izay fantatritsika any Atono dia Silofo Rajobelona moa eto. Dia mangataka dia Hermino Randremanantena izay fantatritsika koa izay mpitandrina ao amin'ny RF ankehitriny. Dia mangataka ireo mpiara-miasa rehetra tamin'ireo filoha ireo, mangataka ireo mpiara-miasa rehetra ny Decon, ny Komity, ny Brao Ansampana izay niaraka nisalany andritra ny taona maro ka natonga antsika tamin'ny mpitandrina miatanina mba hitsangana eny an-toerana ihany. Marobe tsika hitantsika amin'izany a. Voalohany dia fisaorana an'Andriamanitra. Hoy ny teny hoe isaorana ny eny anaranao malaza izay voasandratra ambonin'ny fisaorana sy ny fiderana rehetra. Ry havana, saotra an'Andriamanitra isika noho ny fitahiny ka nahatratra ity andro lehibe ity. Isika fiangonana dia tsy afaka ny mangina raha mitodika mijery ny lasa mahita sy mahatsapa ny fitahin'Andriamanitra nandritra ny taona maro. Fahasoavana miampy fahasoavana, fitahina miampy fitahina, izany no ny tantanan'Andriamanitra ny FP Toulouse nanomboka teny am-piandohana izany hoe tamin'ny 1959. Koa ambarantsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe mirao an'i Jehovah, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjena mahafaly, misaora an'i Jehovah ry fanahiko ary tsy adinoina ny fitahiny rehetra, manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany. Izany ry havana no ambarantsika amin'izao fotoana lehibe izao ary raha hitodika vetivety isika amin'ny tantara araka ny nambaran'ny paster Jean Telito dia mariazy ny fiangonana sy ny mpitandrina Élisée Andremianitra sy ny fianakaviana dia natao tamin'ny 2007 anefa nisy fiomanana nandritra ny taona maro izany hoe nanomboka tamin'ny 1959. Germain André Mololona dia efa mpianatra teto Toulouse ary nanomboka tamin'izany izy dia efa nomanina ary taty aoriana izy dia nitantana ny fiangonana ary nisy ireo Arlaza, Liva, Solo, Benja reny rehetra ireny dia napetraky ny tompo teto amin'ny tafo Toulouse. Reto mpanompon'Andriamanitra mijoro, marobe tsika mijoro, tsika dia
asan'Andriamanitra irak'Andriamanitra niaraka ny asa teto amin'ity tafo ity ary nahatonga ny mpitandrina matianina teto amin'ny fiangonantsika. Ny tantara raha atao fohifohy za 1959 naorina ny fiaraha-mivavaka teto amin'ny tafo Tolozy. Mpianatra vitsivitsy izy ireo 7 ary tamin'izany fotoana izany dia efa nisy ny fandraisana catéchumène 7. Taty aoriana dia tonga ny dadanjio Dominique Andriamizaka izay tao anatin'ny braon'ny fiangonana nitarika ny fiangonantsika koa indraiky isam-bolana ny fiangonana tamin'izany no niangona. Dia nanaraka tonga Erolazandria amin'ny FSO 1975 sy Irlala Rasoanaivo zany niaraka ny asa nanohy ny asan'Andriamanitra teto amin'ity tafo Tolozy ity miaraka amintsika rehetra ireo. Tsy fantatra hoe firy aby tsika taona firy aby ny tonga teto fa dia nitohy ny asan'Andriamanitra tahaka ny tantanan'ny mpanjaka ny fandimby ny zanak'Israely, tahaka ny mpaminany ny fandimby nananatra sy ny taiza ny zanak'Israely. Dia isika ireo no nofidian'Andriamanitra ametraka ny biriky tsikelikely ahatonga ny trano tamin'ny 2007. Dia nitohy ny tantara ary tonga ny taona 1985 tonga teto Tolozy pasteur Élisée Andriamanitra, mbola tsy nambady izy tamin'izay. Ary efa fantatra koa fa iraky ny tompo avy any Madagasikara izy fa vao tonga teto izy dia to tsy ampy-heritaona akory pasteur dia efa nahazo dia tendren'ny FPMA izy namena délégation pastorale teto amin'ny FPMA. Avy eo 1995 dia nandrindra ny faritany atsimo andrefana pasteur Élisée Andriamanitra sy ny fianakaviany 1995 io. Nandrindra ny tafo Bordeaux izy, nandrindra ny fiaraha-mivavaka izay tany Clermont-Ferrand izy anisan'ny nitarika koa ny fiangonana tany Clermont-Ferrand. 1998 lany tao amin'ny bureau Fubé pasteur Élisée Andriamanitra tonian'ny FPMA mpiara-miasa ao amin'ny bureau Fubé ary anisan'ny nahitan'ny FPMA nanorenana ny lalam-panorenana izay maizy azy ny fiangonantsika tamin'izany fotoana izany. Tsy nanana structure tsika, tsy nanana lalam-panorenana fa dia pasteur Élisée anisan'ny niasa mafy tao anatin'izany bureau Fubé izany nananantsika ny lalam-panorenana. Tonga ny taona 2000 dia nosorana mpitandrin'ny FPMA tany Versailles pasteur Élisée Andriamanitra. Zay ny tantaran'ny pasteur Élisée Andriamanitra, ny fantatritsika teo ny tantara tany aloha mikasika ny fiangonana. Dia avy eo dia nandeha teny ny fotoana dia tao anatin'ny mandahanay zany nanomboka tamin'ny 2002 dia napetraka teto Toulouse tsara, tadidiko tsara ny synode lehibe FPMA ary napetraka tsikelikely ny atao hoe sorotr'asam-piangonana. Ary tao anatin'izany sorotr'asam-piangonana zany dia resy lahatra ny mpitondra fiangonana tamin'izany fa ny sorotr'asam-piangonana lehibe indrindra dia tsy inona fa ny fananana mpitandrina matianina ahafahan'ny fiangonana manana mpitaiza ray aman-dreny mpitandrina mitaiza ara-panahy ary mampianatra isan'andro ny fiangonana. Koa niezaka niaraka tamin'ireto mpiara-miasa rehetra teo aloha niezaka ny fitondram-piangonana tamin'izany fotoana izany hoe andao atsangana amin'izay ny mpitandrina matianina eto Tolozy foka izay ny bénévolat na ny ataontsika hoe mpitandrina maimaimpoana izy tamin'izany fotoana izany. Marina samy mahatsiaro taontsika fa saro-patarina ny lalana ny tondran'Andriamanitra antsika tamin'izany fotoana izany. Raha ny teo am-pialan-tanana ny jerena dia kivy amboalohany mangofotra raha iroso amin'izany zavatra izany. Anefa Andriamanitra nandresy lahatra ary dia natsangana ny poste pastoral natao ny appel d'offre, appel de candidat zany tamin'izany fotoana izany. Nisy roana telo teo no candidat voaray ary taty amin'ny farany dia désista daholo ireo candidat fa dia pasteur Élisée Andriamanitra ny sisany. Ary dia lany ny fivorian'ny mpandray tamin'ny volana Jolay 2007 fa i pasteur lany fiangonana fa hitsangana ny poste pastoral ary pasteur Élisée no lany hitandrina sy
andrindra ny raharam-piangonana fitandremana teto amin'ny Toulouse sy ny manodidina. Dia nandray ny asany feno manontolo izy tamin'ny octobre 2007 ary notokanana izy teo amin'ny tamin'ny volana décembre 2007. Dia izay no tantara fohy miainan'ny FPMA Toulouse ary mbola tohizan'ny fitondram-piangonana ankehitriny izay tarihan'ny filoha ankehitriny Bernas Solofrajobel dia ny fanohanana isan'andro izany asa fitandremana izany izay iakinan'ny fiangonantsika tokoa. Azo mipetraka amin'izay tsika ary hitodika aminao pasteur Élisée Andremiandra mampahery ianao sy ny fianakavianao dia mbola mitsodrana anao pasteur, mampahery ianao zay pasteur, marobe ny asa vitanao anefa koa toa mbola marobe ireo asa hosaninao. Andriamanitra ny fitiavana ombanao mandrakariva, omeny ny tsindrimandry isan'andro ianao, anohizanao ny fitaizana ny ondry rehetra eto Toulouse sy manodidina. Ny fanahy masin'Andriamanitra nirakotra anao, ampahery anao raha sendraketraka, maniry soa indrindra anao pasteur, hitombo hery sy tanjaka fahasalamana ao amin'ny Tompo Jesosy. Dia hivavakantsika tompoko hiaraitsangana. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaronay tompo ny fitahinao, hitan'ny masonay tompo ny fahagagana nataonao tamin'ity fiangonana ity. Afaka mijoro vavolombelona daholo izahay izao tompo, nahita izany fahagagana izany, nahita ny fitantananao, nahita ny asa tananao teto amin'ity vohitra ity sy ny manodidina. Saotranao zay tompo nomenao ny pasteur Élisée sy ny fianakaviany. Ianao mahita ny asa rehetra nataony, tsy voavalinay izany tompo, tsy nitaraina tanamiepaka izy tompo, tsy nanisy andro izy tompo, na fohy teny izy, atsony izy andro dia tonga, atsony izy alina dia mitodododo. Raha mibalika tompo ny masoandro dia teo izy, raha manjombona ny andro dia teo koa izy nampahery anay. Misaotranao zay tompo, satria ny angaranao manokana ny tafy Toulouse ary nomenao mpitandrina sahaza azy ary afaka miandry ny ondry rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao. Raha mipetraka ny fanontaniana ny amin'ny folo taona manaraka dia tsy fantatra izany tompo nefa akinay tanteraka aminao. Ianao no mialo lalànanay, miaro ny fiangonana, miaro ny mpitandrina amin'ny anakavy ary atokisanay fa fanotantaninao zay hatry ny ela dia mbola ho tantaninao izay no ho avy. Apetraka aminao ny aiai rehetra ary ianao no mbola anafiheriko sy tanjaka ny fitondram-piangonana ankehitriny izay miatrika ny asa, misahana ny asa rehetra, indrindrindrindra ny asa lehibe izay miandry anay amin'ny herintaona dia ny cœurny izany. Aoka tompo ny fitiavanao aty anatinay isan'andro, ny fiadananao, ny fomba fijerinao, ny fanahy masonao hiaro anay mandrakariva. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy. Amen. Satra tompo. Ka ho feny zany rehetra zany dia mangataka anareo mianakavy, pasteur Élisée Andremiandra mianakavy hijoro eto anoloana mba ahafahan'ny fiangonana manolotra ny fanomezana izay fanomanana zany amin'izao alahadin'ny mpitandrina izao. Ny tenin'Andriamanitra ampahirezanay anareo ho feny ny zavatra rehetra efa voambara teo dia tsodrano izay matetika ianao pasteur no manambara azy aminay fa androany kosa dia mba mamelana izahay indray no hitsodrano anareo amin'ny alalan'izany teny izay fa renay isaky ny alahady izany dia ny teny ao amin'ny numéri toko fahenina andiny faefatra amby roapolo manao hoe hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindrafo aminao.
hanandratra ny tavany aminao any Jehova ka hanome anao fiadanana. Ho anareo menakavy zany teny zany aloha tanteraka tokoa aneza ny tsotra androany ho anareo menakavy. Dia ampiko kely amin'ny teny vazaha ho an'ny ankizy mba ho azony tsara. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Dia misy ny magnataka ny sotenany diakona zany hanolotra ny fanomezana ny valopy ny tandrina sy ny rakitra voalohany izay fanamafisana ny teny rehetra ny renesinay teo zany dia maimaimpona tokoa ny anoloranay anareo ireny fanomezana ireny ka dia ampitiavana anolorana izany avy amin'ny fiangonana manontolo avy amin'ny maro koa ny mbola tsy eto fa mandray anjara na mivavaka ka dia raiso ampitiavana ary ny tombo tokoa ny hitahy ianareo amin'izao asa mavesatra asa masina napetraky ny tombo taminareo zao ka dia maty zany dia maty ny fiarabany fiangonana azy ireo dia hitaiky tsika ho vinahitra. Ry fiangonana malala fantatrareo fa za be resaka ihany nefa ezaka amty tsy teny betsaka ny voalohanteny dia ny fisaorana an'Andriamanitra ary ny fisaorako an'Andriamanitra ny fisaoranay an'Andriamanitra dia tsy nohony aminay fa nohony aminareo. Nahoana? Satria raha jerena tsara mitantara ny fiangonana mitantara n'ity fiangonana ity dia azo lazaina fa ny angaran'Andriamanitra ity fiangonana ity fanambarako-mbenombeny zany asa raha azotsika ar-tsaina fa tamin'ireo tanàna rehetra tsy nisy toeram-panofanana mpitandrina dia azo lazaina fa itolozy rery no nanana mpitandrina izay nonona teo amin'ny tafo. Teo amin'ireo tanàna tsisy toerana fanomanana mpitandrina misy maromaro izy ireo tao Montpellier, tao Strasbourg, tao ny région parisienne, tao ny Aix-en-Provence sy Marseille. Reo dia misy mpitandrina zay nianatra na nitoetra tao. Tolozy tsy nanana amin'izany nefa dia nanan'izany nandritra ny 20 taona 20 taona talohany namaty ananay. Ary ny faharoa tenenako hoe tena ny angaran'ny tompo nareo nandehanako tatingy fa nilazaiko anareo fa hitsokatsy anao mpitandrina zany nankanesako taty ary tonga teto Tolozy teto fa dia nisamborona ary dia nisamborona mihitsy tonga volana septambra ihany dia nimenanjara toroteny ary nanetsiketsika ireo cellule de prière zay efa nisy farany ao amin'ny resaka tantara dia azo lazaina koa fa ny angaran'Andriamanitra ny tafy Tolozy satria ranomarina rehefa nitsoka avy any Madagasikara ny tena ninena tsy nivitaina mihitsy ny maîtrise fa raha manana maîtrise ianao fa torany fijika amin'ny 5 taona aloha voalefany avy aloha dia nidoya mihitsy nitsodrany ndahanarisia lasa tonga taty dia tsy ampy tsorony zany pasteur Teddy dia niofana tao amin'ny faculté na Ambatonakanga ary azo lazaina fa anisan'ny mpitandrina tsara ofana ny mpitandrina mivoaka avy amin'ny faculté na Ambatonakanga. Za tsy navita ny fifanana hatramin'ny farany fa teto any nampianarin'ny tompo
teto any tezay ny ary anareo no nisan'ny taizana reo filoany fandimby reo tao anatin'izany tsaroko tsara fa lasa liva ny tonga ohatra ny fampikroaze zay fa naveriny teto ihany izy mba tonga izany fiarah-miasa sy fampitaizana izany tanteraka ianareo zao ny facultéako tsisy tanàna nisy faculté zany zay nisy mpitandrina azy lazany hoe bénévole teto fa nareo ny faculté ary isaorako ny tompo zany ary tia nampatsiarovana antsika izany ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay nanomana sy nikarakara ary nitantana antsika tsaroko fa raha vao tonga teto niterena hoe asiana lady ny mpitandrina taona 1927 herintaona monja taorina natongavako mbola eto daholo nareo vavolombelona fa tsy nanaiky ahy fa izao kosa ny nangatahako ary nekenareo andao atao alady ny fiaraha-manompo nandritry ny efa taona dia izany nalady ny mpitandrina teto alady ny fiaraha-manompo saingy miova mony nandroso ny FPMA nanao alady mpitandrina ny tafo hafa dia nangataka ny mpitondra alao mba anao fa hoana ny sasany manao ary zany no mba tianay mba atao ihany koa dia zay no ny andohany alady ny mpitandrina teto amin'ny FPMA Toulouse tsara ho fantatra raha mitantara zany ninona ny teampatsiarovina amin'izany voalaza mitoroteny teo tsara ny tsiraray avy eo amin'ny toerany ny fisian'ny mpitandrina dia tsy manafoana mihitsy ny anjara fanotoantsika fa ny mpitandrina dia mpitarika antsika ihany mpanomana sy mpanofana antsika ary indrindraindrindra mandray anjara amin'ny fandaminana azo ontsika tsiraray avy mandray anjara amin'izany fanompoana izany fa tsy mpanafana W fomba hafamonina zany pasteur azy teo ary zany no andeha fanampitsika ho amin'ny folo taona ho avy raha mbola sitrapon'Andriamanitra ny vaditsika sotra koa pasteur amin'ny fanazavana zay ny projet conjugal atsika ahatonga antsika rehetra samipetraka amin'ny toerany ary mana anjara fanompoana mazava akoatran'ny hoe fahatongavana miangona fanomezana rakitra fandoavana didy sy ny zavatra pitsopitsony kely fa isika rehetra manan-karentsika ary aoka mba tsy andeha an'le paradisa tsy izy any ny arena fahasoavana ny men'Andriamanitra antsika zany paradis de la cupidité monina zany ho azy teo ary zay no afatra zay ampitaina amin'ny fiangonana mba atanteraka izany ine zany vina izany mbola hitombotsika fa zany ihany mitombo ninitsy teny ny folo taona lasa aho satria efa voateny betsaka teto zany mba hibanjana ny folo taona ho avy ndratsika raha sitrapon'Andriamanitra ary ao anatin'izany trotrotsika mbavaka no avy ny fiangonana sy ny fiarantsika farany melohany fisaorana antsika rehetra fantatsika fa iny telo volana farany iny dia nandalo fotoana sarotra ny fiangonana fotoana sarotra indrindra ho an'ny mpitandrina anareo tao anatin'ny 2 volana monja efatra no zanaky ny fiangonana zay nandao atsika ary ho ahy manokana vesatra be zany nediko tamin'ny tompo zany satria ny tompo ahy fa nampahirezina fa tsara ihany kosa no andraisantsika zany fampahirezana zany mba ahatonga ny asan'Andriamanitra ho lavorary nampionon'ny tompo aho tamin'ny naneony tamin'ny reny namana lasa rehetrareny fa tsy nakazy ny tompo tsy nakazy ny tompo
raha tsy tamin'ny fotoana rehefa nanomana azy. Zava-dehibe zany. Ary ny faharoa nanatiteran'ny tompo tamiko fa merci. Fa tsy niantso ahy izy zany tsy nanomezany fanomezam-pahasoavana manokana mahay manasitrana. Tsy niantso ahy izy anasitrana le retin'ny nofo misy olona natsono amin'izany. Fa kosa ny amonjy, ny fanahy very. Zany dia toy ny antso. Ary izay no hafatra tiako ampitaina amin'ny fiangonana, fiambenana. Fa izy efa mianan-kireny sy ny fahalasanany dia feon-dakolosy. Mba azontsika miambina fa tsy fantatsika ny fotoana. Ny sitrapon'Andriamanitra ambony indrindra ho antsika, zany ny sitrapon'ny ray, zany no andrasana. Ho akaiky ny daholo sika rehefa vita ny fiazakazany ity. Zany nandrany anay. Ary zany ny mahasarotiny azy aminay. Ny tenin'ny tompo hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatenanareo ny tenin'Andriamanitra. Any Kristy dia mahantra indrindra amin'ny olona rehetra ianareo. Mibanjana le mandrakizay. Hanika na dia tsy mamontsina aza ny aviavy. Antsika eserika satria sika moa tena niry amin'izany. Ary na dia tsy misy voany aza amin'ny voaloboka, na dia madiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry any amin'ny vala, tsy misy ompontsony any am-pary. Zany rehetra zany ao anatin'ilay tontolo mandala, ao anatin'ilay tontolo materiel. Dia hoy ny Abakoka hoe nefa zaho dia mbola hifaly amin'ny Jehova sy hiravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Jehova tompo ny tanjona ary manao tompo toy ny any deravavy ka mampandeha any amin'ny avonako. Ho aho manokana teo amin'ny fotoana zay ny vavahana ho an'ny reny narary reny satria narary daholo izy ny lasa ny resiko échec ny fahalasanan'izy ireny. Nisy fotoana zay azo lazaina ny sorana be dehibe ny tompo satria nivavaka ho an'ny marary maro ary nahita fahasitranany reny. Fa noho nefa lasa kosa ny sasany ahoana. Dia Abakoka nentin'ny tompo nampiona. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Ny tenany reny no ndosy ny fahafatesana fa ny fanahy ny fanoman'ny tompo ho any amin'ny toerana. Ary zany no ampahirezana antsika fa zany koa ny fiononako. Ary eo antsika amin'izao aladiny mpitandrina zao zay atsiarovandrina ny folo taona zay ny asana teto ary mibanjina indray ny folo taona ho avy. Dia indramiko ny jaune efa intsika kanefa efa napitaiky tamintsika mimbetsaka ihany koa nefa dia averiko ihany. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrinesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Zany ny souci. Zany ny souci lehibe indrindra ho an'ny mpitandrina. Indraindray izy masika dia tahaka ny ray amin'ny zanaka ihany. Ary indraindray kosa izy dia malemy fanahy, indraindray ary malemy loatra. Na dia hiteny ary amin'ny fahalemetsika dia tsy ary tsorana fa entina amin'ny faharetana sy amin'ny famoramorana. Kanefa kosa misy faliana ambony indrindra ary everiko fa raha misy zay matena mafeny masafinona ny fo ny fanahy ny say dia izay ny andrenesanay fa nyraisinareo teny ny fahamarinany teny zay torinay tsy avy aminay fa avy amin'ny tompo ary nanavao ny fiainanareo indrindra manamboatra sy manefy anareo manomana anareo hiditra ao mandrakizay n'Andriamanitra. Voninahitra ho azy
fa ny fisaorana kosa atolotra anareo misaotra be dehibe pasteur ny amin'ny afatra nentinao sy ny fampahirezana ary ny fiarabana avy amin'ny Rofobe marina tokoa fa mbola po mandrakariva mitsaina mandrakariva ary zareko aminareo zany rananaiky ho tendrena ho pitarika ny département ny fiainam-piangonana teto amin'ny FPMA ny tena dia ao anatin'izany souci zany hatonga ny FPMA tena fiangonana velona fiangonana vavolombelona ary dia ampitao any amin'ny Rofobe ny fisaorana ary ny fisaorana indrindra ny fiara-miasa eo anivon'izany département zany sy ny tompon'andraikitra Folobe rehetra misaotra koa ny faritany makasitraka indrindra manompo eto amin'ny faritany ary mbola manompo eto amin'ny faritany ary raha mbola sitraka Andriamanitra dia mbola ho amin'izany ny faniriana ao amin'ny faritany ary mandray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny vavaka ny tenanay sy amin'ny alalan'ny fandraisana anjara arak'izay azo ataoko dia roa atonga ny faritany tsy mandrefana mba ho anisan'ny fitaratra asa raha fatatsika fa be dia be ny zavatra niainana teto amin'ny FPMA izay niainga tato tafitolozy tsy namidy zany tsy naona propagande zany fa nefa dia niainana tsy tanisa retiny aso dia lasa mirehare loatra tsika fa teto ny anaran'ny FPMA zavatra maro niainana tato amin'ny FPMA ny faritany dia azo lazaina tamin'ny fotoanandro fa anisan'izay faritany koa fitaratra ary ny faniriana ho an'ny faritany dia ny atonga ny tafo rehetra hanana mpitandrina matiana ary ny tompony taridalana antsika amin'izany satria na dia hitatsika azany azo hoe akelezan'ny Clermont-Ferrand dia iroso amin'izany izy amin'ny taona ho avy raha sitrapon'Andriamanitra ary fifaliana ary azo lazaina hoe novetin'ny ranonatsakaina nefa dia mbola mitoy ihany ny fiara-miasa atonga ny faritany mbola tsy andrarak'indrombiando ao anivon'izany ataoko hoe fiaraha-miaina sy fiombonana izay maneho ny firaisana eo amin'ny sampino eo amin'ny fiangonana izany misaotra ny tafitolozy satria teto aminareo teto aho dia sady ray aman-dreny aho no zanaka no sady keo anada sy rahalahy niainana daholo zany ary ny mety côté positif sy négatif amin'izany keo dia niainana teto nefa nyzany keo ny fitondran'Andriamanitra azo lazaina fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ho anay ianareo zanaka iham-panahy ianareo kanefa koa dia nanana ray aman-dreny zay teto nanana raha lasa anabavy zay teto ozy aho hoe na dia nofa akondro anankidimy mety namody aza dia fa endrika fa felo satria tsy mofo akondro fa ny amamy ny fitiavana ary dia mamy aza atao mamy be tsony amin'ny manaraka efa mandroso ny taona kanefa anehoany zany hoe tena maminay nareo ary tianareo zay ary ny fitiavan'ny tompony tombo aminareo azotsika mifankaty bebe kokoa hatrany kanefa tsy mifankaty araka le lazaina teo hoe misikitrato fa mifankaty arak'izay lazainy pasteur teo nampianariny atsika teo misaotra indrindra tompoko ary tsy mofakondro tsony ny resinay androany fa reo lasaka anankiefatra reo zava-dehibe zany tsy hiditra lavitra amin'ny zavatra rehetra afo zao ihany no vavavakay sy tsodrano anareo onerabe tompoko hoe bosy ny alana arako any ny fenono ny fahasoavan'Andriamanitra mbola hitobaka aminareo tsirara ihany arak'izay irinony fonareo ary arak'izay no maniny tompo ho anareo tsirara ihany dia voninahitra ho an'Andriamanitra zany
satria voninahitran'Andriamanitra ny fankatiavantsika fa hery ho anareo hery ho anay koa ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay a nomenao ty fotoana ity izay hijanonanay kely hitazananay ny lasa ary hibanjinanay no avy amin'ny fahazavanao, amin'ny fahazavan'ny teninao, amin'ny fampahirezan'ny fanahy. Mpanompo tsy mahasoa ny mpanomponao kanefa dia efa nanehoanao ny fahalalanao, ny fahalalan'ny tanana, fa indrindra ny lanjan'ny voninahitrao sy ny haben'ny fahasoavanao. Tsy mety tompo raha tsy misaotra, tsy mety raha tsy makasitrake. Lehibe loatra ianao, lehibe ny fitiavanao ary mahagaga ny asanao sy ny fombanao. Miaraka amin'reto ondrinao reto, vahoakanao napetraka ao anjaranay, dia misaotra anao zahay ary te hivavaka ho an'izy ireo manokana ankehitriny. Olonao ireo tompo, ondry tandremanao, mangataka aminao le mpiandro tsara. Hitanao avy ny momba azy rehetra, fantatrao ny enta-mavesatra sy ny ady. Fantatrao koa ny fahasoavana sy ny fitahim-panahy zay omenao ary mbola homaninao. Ary fantatrao ny lalany hitondranao azy. Sy zay rehetra mbola tsy maintsy ho lalovany mba azoninao fantatra lehibe koa anao. Ny angatahako aminao. Arofo reo, tantano reo, ary ianao le manana hevitra tsara heverana azy. Nangatahanay koa hatanterako zany, ary ametrako ampon'ny fatokinanao. Satria ny hevitra heveranao azy dia tsy hevitra hitondra loza, fa hevitra hitondra fiadanana, hevitra hitondra fiainana, dia fiainana be dehibe. Tompo, angatahanay indrindra ny ezaka rehetra ataonay amin'izay fiombonanay izao, ho ambininao any tahinao any tonga ty fiangonana ity, ho fiangonana reharehanao, ary fiangonana tena fanasina sy fahazavana. Ka aoka ny feo hafa rehetra zay manelingelina, manakorontana, mampielitsao, ary indrindra mampandemy ny fanahiny zay te iorona marina, ampangininao reny. Fa ko ipololotra avy any anatinay kosa tsirairay avy tompo ho amin'ny folo taona ho avy. Ny fanahy izay avy aminao. Ary aoka ny vokatra zany fanahy zany, iroborobo be, itombo be, eto amin'ity fiangonana ity, hahatonga ity tanàna ity. Tompo, eny hoendika ny fahazavanao. Angatana amin'ny anaratsoanao zany Jesosy. Ary misaotra fa mahay manao mihoatra lavitra noho izay kangatahana amin'izany vavaka zany ianao, araka ny hery zay miasa atao anatiko sy ao anatinay tsirairay avy. Dia ray ny anaranao ray zanaka fanenasa. Amen. Dia mbola manatitra ny fisaorana faly ato amin'ity indray mandeha ity. Fantatsika fa noho ny olana fitadiavana trano dia tsy mba afaka niarakitsika. Faly afa afaka miaraka tsika, afaka miara misakafo isika, ary izay mianakavy manokana, satria ty taona ity za manokana dia fotoana za hoe misy ny fahafolo taona ny tandremana teto, fa tamin'ity taona ity koa dia fiainenipolo taona ny ray aman-dreninareo. Ka dia izay mianakavy ny anolotra ny mofomamy ho antsika rehetra. Dia afaka mitony fitompo favantsika dia mahazo mipetraka ianarana. Mialohan'ny rosotsika amin'ny fanatonana ny latabatra masina dia ny sampanatily indray zany zao no ihira amintsika ame izay rehetra nataontsika teo.
Izao isika dia manomana ny fomba mampanantsika mba hanatrika ny latabatra masina hiombona amin'ny sakafo zarain'ny tompontsika mariky ny fiombonana aminy sy ny fampiraisana antsika koa noho ny asan'i Kristy. Ataontsika ny hira izay efa voatondro ary dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety. Fiadanan'ny tompo aoka hiara-mitsangana isika izany fiadanana zany eo amin'izay eo akaikitsika izy eo akaiky any fa tsy tetezina tony akory ny fiangonana. Entiko tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy ny soranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sany ny tena hamonjy anay amin'ny alalan'ny koa nideran'ny anjely ny fiandriananao hitsahoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tavitra ary arahan'ny fiangonana ny an-danitra sy ety an-tany niderany anaranao amin'ny fiobina ary izay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe no hideranay hoe sakramenta masina izao fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadia anazy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny mofo ka hoy izy raiso hano ity ny tenako izay atolotra ho anareo zao no ataovy fahatsiarovana na oviana no mihinana ianareo. Rehefa izany dia nandray ny kapoaka ny tompo ka hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny raha ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka zao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana amin'itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesany tompo ianareo mandra-piavy. Mipetraka ny fiangonana.
Re kristianina malala aoka isika atsiaron'ny Kristy zay maty ny solo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika dia ilay fanatim-pihavanana izay natolotra Andriamanitra antsika aoka ary isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota manitra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ko ankehitriny ary ray io aidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka ndraisany tokony tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompo izay zay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mampiraisinao aminao ohatra ny samana makoroloka ampianary fankatia tahaka ny tiavanao anay izay ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao. Amen. Fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika tena zanaky ny ray ary satria efa nampiraisiny Jesosy ho tena iray ihany isika dia afaka miombona amin'ny fanonana le vavaka nampianariny antsika manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra eo ny izay alina sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay raha izay mitondrina ny mifakapanao manafana ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra izay. Amen. Hiara-mitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy izay nivakivakiana ho antsika. Ny kapako ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranony Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko. Hoy ny tompo andeha avia efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Mipetraka isika manao ny hira izay efa voatondro isika dia mandroso ety anoloana ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Manao atoko efatra eto ny diakônina dia mandray ny mofo ianareo, manatsoboka ny mofo amin'ny divay, mihinana ny mofo, mandrotsaka ny rakitra fandraisana ary dia miverina ny amin'ny toerantsika araka ny fandaminan'ny diakônina. Zany amin'ny toerana izay androsotsika dia tsy amin'iny niverenantsika fa araka izay andron'ny diakônina azy ihany. Ataontsika ny hira izay efa voatondro. Oh
Jesosy Kristy tompontsika izay vao tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty nefa nanome anareo ny tenany sy ny raha izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ireny mampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay mbola ho aminareo aniny fiadana. Ako iara-mitsangana isika hivavaka. Ry Andriamanitra tsy tosy mandrakizay misaotra anao zahay fefa sitraka ao tokoa ny namana anay tamin'ireny zava-tsoa ireny dia ny tenan'i Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay sy ny rano sosarobidy indrindra izay mampatoky anay ny amin'ny fitiavanao lehibe ny amin'ny fahatsaranao ary ny fanaovanao anay ho sampana velona momba ny tenan'ny zanaka aho. Mangataka aminao zay no ny famindramponao mba hiazona anay amin'izany fiangonana masina izany ka andehananay mamovo tsara amin'ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Tonga amin'ny fotoana vavaka fisaorana sy fangatahana sy kariavana. Rehefa tonga amin'ity fotoana ity moa zany a dia mahatsiaro ny rantsan-tanana dimy. On est en train d'intercéder, on se souvient des 5 doigts de la main. Donc il y a le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc Dieu nous fait penser à partir des 5 doigts à qui on doit intercéder. D'abord le pouce. Le pouce, comme on le sait, 5-5, mais ça montre Dieu. Donc remercier Dieu en toutes choses. L'index, on pointe du doigt à chaque fois, mais surtout penser aux autorités, ceux qui nous dirigent, ceux à qui on a donné le pouvoir pour diriger. Le majeur, et là c'est un peu compliqué. Et donc, comme c'est compliqué, justement, Jésus nous invite à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. C'est maninsk. Là, tsfidni, c'est maninsk. L'annulaire, et justement, l'annulaire, il y a quelque chose, l'alliance, ceux qui sont proches de nous, ceux qu'on aime. Des fois, on intercède pour les autres, mais on oublie des fois
notre épouse, on oublie des fois nos parents, on oublie des fois nos enfants, on oublie ceux qui nous sont proches, ceux qui nous sont très chers. Et enfin, l'auriculaire. Et donc, parmi les 5 doigts de la main, c'est le plus petit. Vavaka, wan madinika, wan mahantra, wan sahirana, wan reo zay anjadininy fanararotam-pahefana, tratry ny tsindry azo lena. Reo zany no entintsika ambavaka reo anankidimy reo. Ka tsy hitanisan'ireo 5 reo aho fa samy mivavaka mangina isika amin'ireo 5 zay nitononona teo reo dia akambatsika ao anatin'ny vavaka. Aokary hiara-iombona mivavaka isika. Saoranay ianao Andriamanitro noho ny fitiavanao sy noho ny teninao ary indrindra ny fampahirezanao anay dia nanomezanao anay andray ny tena sy ny ranao fahatsiarovanay fa ianao dia mombanay mandrakariva ary te hitoetra ao anatinay, te hiara-iasa aminay, tsy alahady ihany fa eo amin'ny fiainanay manontolo. Saotranao zay Tompo fa nandray ny zava-tsoa rehetra, nahazo maimaim-pony izay, ampianaro izay izary zany, maimaim-pony manomboka izao mandra-piavinao. Dia matsiaro ambavaka izay ireo izay nitonononay teo, ny mpitondra na ireo izay mijoro fahavalo, ny olona akaiky anay sy tianay indrindra, ary ny madinika tsy manan-kelofana miaritra izao atsika izao, ny malagasy ao anatin'ny fahantrana na dia manan-karena amin'ny lafiny rehetra aza. Mino izay fa ianao mahay manao mihoatra noho izay velona sy angatahanay dia ho anao rery ihany ny voninahitra. Ny anaran'o Jesosy Kristy. Amen. Alohan'ny hitso-drano dia ny sampana tanora kristianina indray zao no hihira ho atsika. Les jeunes, c'est à vous maintenant.
Amarana izao fanompovavahana izao isika riavana araka ny fanasana teo moa zany dia mbola hiaraka eto isika miara-misakafo afaka miaraka aminareo indray zay a dia mba anao teny foy ihany koa rehefa avy eo fa anao indray amin'ny fotoana ankoatra ny fanompovavahana dia andray mitrodrano amin'ny anaran'ny tompo isika aoka hiara-mitsanga ho aminareo any amin'ny tompo raiso ny tsodrano ary Andriamanitra hatanteraka zay rehetra tokony ho anareo araka ny habeny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandiana ny fiadanan'ny tompo ka manompo azy amin'ny fifaliana. Tozao zany fandaminatsika totsika dia mamonjy ny toerana fivoahana aloha satria tsy maintsy alamina ny trano dia samy maka ny entany ary ny tandrona menakavy dia resitanany ririniri raha mety zafazinety ririniri satria any tonga dia mivoaka ny olona zany ary efa miomana ny chipa manomana ny trano zany ho avadika trano fisakafoanana dia misaotra indrindra tompoko.